tsy diso anjara amin'ny fanonkevy politika noho ny zava-misy atao amin'ny firenena ihany koa ny docteur Robinson Jean-Louis izay candidat natolotry ny antoko avana moa ity farany. Tokony anjaina hoy izy ny lalàna indrindra ao anatin'izao fotoana manano sarotra izao. Fanionkevitra ary. Safotifoty be any zao ny fiainam-pirenena hita fa ny zavatra tokony atao dia ny fanarahan-dalàna. Io le lalàna io misy lalàna eto toerana, misy ny lalam-panorenatsika, misy ny lalàna niarahana tamin'ireo communauté internationale sy ny mpamatsy vola izay nanken'ny olona maro be izay tamin'izany fotoana nanaovana azy zany no nifaraiky. Kanefa ny tena tsy fanarahan-dalàna foana mitranga eto amintsika ombieny. Ka mangataka le mpitondra amin'izao fotoana izao jereo ihany reo ho avin'ny zanatsika, reo tanora aiza dia hoe ny tena ihany no mahitona nyity Madagasikara ity fa mba sy fanetreteny izy ity ary asiana fandiniana. Tsika tsy afaka hiala amin'ny communauté internationale, resaka fotsiny zany zavatra zany resaka anabeazana zany sy hamitapitahana vahoaka. Ary tsika koa dia mbola andany vola indray zany ny vola kely izay nanantsika eo amin'ny banky fohy be eo mbola ho alahina indray dia atao anatin'ny fifidianana izay tsy hoekenin'izaniza zany ve tsy ho vola very tahirim-bokalantsika zao efa miena dia miena ao amin'io banky fohy be io. Ka zay ny aloha manara-dalàna daolontsika, aloha ny ampoa apetraka amin'izay amin'izao fotoana izao fa tena re olona miteny rehetra na reo manampahaizana manokana momba ny lalam-panorenana na manampahaizana manokana momba ny lalàna iraisam-pirenena na momba ny ekonomia momba ny toeboly etc hoe ho fatitsika ity raha miziriziry amin'le hoe samy malagasy eto